Miaraba ny fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia mbola te ampahiry atsika, te ampiorina ny fotsika marina ny tompo riavana amin'izao maraina izao. Dia raha tsika mamaky ny Amosa, Amosa toko 5 ny andininy 1:12. Dia mialohan'ny hamakitsika azy homantsika ny firana fanampiny 7:30 sy ny firana fanampiny 5. Vakitsika ny Amosa 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia hatsangako indray ny tranon'ny bongon'i Davida izay efa nianjera, ary hotapenako ny efa banga ao ary amboariko izay efa rava aminy, ka ataoko tahaka ny taloha izy. Amen. Amin'izao marain'izao te hanangana azy rava ny tompo riavana, te hamboatranao izy. Ndao sika mbola hidera hisaotra azy ny amin'izany. Vavaka isika. Ray malalo midera anao zahay, mankalaza anao, fa miteny aminay ianao zao marain'izao hoe te hanangana anay, te hanangana azy rava, te hamboatra anay ianao. Dia tsisy miafina aminao ny fiainanay Jesosy. Hitanao izay endrika faharavana rehetra eo amin'ny tokantranonay. Hitanao izay faharavana eo amin'ny fifandraisanay amin'ny samy ankohonana. Mianjaanja eo anatrehanao ny faharavan'ny fiainam-panahinay. Hitanao izany. Dia mideranao zahay fa eo amin'izany faharavana izany Jesosy no hanononanao hoe te hamboatra anay ianao, te hanangana anay ianao, hamerina anay toy ny taloha indray. Misaotra ny amin'izany teninao izany izay manamarina koa hoe tananao ny teninao Jesosy, tanterahanao. Tahaka ny teny fampanantenana nataonao an'i Davida, dia miteny aminay tsirairay avy koa ianao hoe mahatoky amin'ny teny fampanantenana izay nomenao anay zahay. Dia reto aho zahay manolo tena, te ho amboarinao, te ho hatsanganao indray. Dia tahaka ny Israely hatsangany zahay, amboary zahay, dia mba ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Dia avao zahay raisy ny fanoloran-tenanay. Dia Jesosy miantso ianao, na dia tsy mendrika manolo teny izao. Ianao no nifidy tsy haiko ny atao, dia antso sarobidy ry tompo mamela. Ny eloko rehetra diovy ao avazy, olom-baovao hanany sitraka, momendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Dia Jesosy miantso ianao, ny falemeko ane ry tompo fantatrao. Ianao no nifidy sy maniraka, avy aminao Jesosy ny hery ny fanahy. Hoentiko manao ny asa tolotrao, fa sarotreny dy ry tompo manao
ampy momendrika tokoa miantsonao Jesosy Intiao Jesosy miantso ianao mba ho fahazava n'izao tontolo izao ianao no nividy aiofanasina anefa ny andidy lehibe sy masina koa masino tompo fa vononao anompo omba ny herinao hitondra haim-baovao momendrika tokoa miantsonao Jesosy. Vonina ny tompo amin'izao maraina izao anangana izay rava eo amin'ny fiainanao dia mbola miteny aminao koa izy hoe izy no fananganana ny maty sy fiainana. Enao ve zany? Manova zavatra amin'ny fomba fiainanao ve zany manomboka androany hoe Jesosy fananganana ny maty sy fiainana. Da mbola vakitsika ny Jaona 2:20 ny 5:20. Jaona 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Dia mbola iderahantsika ny tombo izany fahamarinana izany ry havana, iderahantsika. Jesosy Kristy tomponay eo, feno fisaorana, feno fankasitrahana anao ny fonay. Ianao ilay manambara aminay indray izao maraina izao hoe ianao ny fananganana ny maty sy fiainana. Ianao ny fananganana ny maty sy fiainana. Ampio izahay Jesosy, tario izahay anaiky an'izany fahefanao izany. Ampitombo isan'andro amin'ny fanekena an'izany izahay. Dia rainay ianao fa ambaranao amin'izany hoe tompony ny hery sy ny fahefana rehetra ianao. Ka isak'izay zavatra manjo anay dia eo akaikinay ianao mirassurer anay miteny hoe tout est sous contrôle. Tena eo ambany fahefanao fa tsisy kisendrasendra. Omeo anay ny ahiteny hoe matoa zany mitranga dia efa nekenao, efa nivalidenao ianao ilay tomponay, ianao ilay fananganana ny maty sy fiainana. Niatakay Jesosy dia tahaka ny nanananao faharetana, tena nanana patience ianao nitarika ny Marta mba ino an'izany, mba hafantatra an'izany hoe ianao ilay tomponay dia fananganana ny maty sy fiainana. Dia manana faharetana aminay koa Jesosy satria hitanao fa kely ny finoanay, mora mianany izahay. Fa tario isan'andro izahay hitombo amin'ny fanekena zany fahefanao zany. Hitombo amin'ny fahafantarana anao ilay Andriamanitra tsy toa manapaka an'izao rehetra izao, manapaka ny fiainanay. Dia niangatanay aminao indrindra koa ianao tompony anangana izay rehetra mitoetra anatin'ny fahafatesana ara-panahy amin'izao maraina izao noho ny fahadisoany. Ianao mindra fo, ianao anangana anay dia amonjy anay amin'ny tsy finoanay ianao. Dia tsy anatahotra intsony izahay raha hiatrika ny fiainanay fa indrindra anana antoka ny amin'ny fandovanay ilay fiainana mandrakizay
satria manana anao tomponay a ianao ilay fananganana ny maty sy fiainana. Jesosy tompo izano fananganana ny maty sy fiainana. Zay rehetra mino aina dia maty aza, dia ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Satria velona, ovelona ianareo, aza matahotra. Fa ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Ovelonitra, ovelonitra. Maharavo fony teniny enoindraiko, zay rehetra velona kamino ahy toko. Dia tsy ho faty mandrakiza atsangako, ka ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Satria velona, ovelona ianareo, aza matahotra. Fa ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Fa ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Jesosy tompoko irore ampitombo, ny filoguanao milany herinao aseo. Tompo iantrao ny fokotsy filoko vono, mba ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Mino anao toko ny foko Jesosiko, velo tokia. Fa ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Fa ovelonitra, ovelonitra, ovelonitra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho amintsika tsirairay avy ny fiadanany. Amen. Anio Alahady fa 20 ny volana Novambra, taona 2020. Alahady fa 15 manaraka ny Trinité. Alahady ny sampana mpanazava stily manerana ny sahany Fjkm. Ibanjinantsika ny loha hevitra hoe tafahotoetra ny fony izay miandry ny tompo. Mitsangana riavana andeha hovetesitsika ny hira faneva fa 15 taona ny SPA 10. Isigina erika andeha mijoro, tamukaza velanya safanumpona, azava malaina fa andeka mazoto. Zavelo tadideo, ny finonano ampiasa, mimorena kehitreo, kadema ereziana.
sotomponao zareno tadidio ny finonano ampiasao ny orena ankehitreo ka dia maherezianao zareno tadidio ny finonano ampiasao ny orena ankehitreo ka dia maherezianao. ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaotra sy hidiran'Andriamanitra amin'ny salama isika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra amin'ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalan'ny saintsian'andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena amoron'ny rano velona izy izay mamombo amin'ny fotoana, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amen. Lazanie ho anao ry tombontsotoa. Novelominao izahay rehefa avy namakivaky ny aliny ary notantananao izahay nandritra izay herinandro izay. Raha io indreto izahay zanakao manondrika ny lohanay eo anatrehanao ry be voninahitra. Tompon'izao rehetra izao ianao ary ray be famindrapo. Misaotra 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 noho ny nanomezanao an'i Jesosy ahafahanay manantona anao, ahafahanay manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izay tanterahana amin'ny anaran'izao. Da izao fotoan'izao Tompo ho voninahitra ao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ny tanora sy ny ankizy kosa haritra hitsaka. Ni
reto sombinainareo akatsy ireny tanotony ainareo azaverao adala raisireny ojere azamafo malala fatezao anareo indro mizanakareo jereo Jeso indro mizanakaipa vunjeo rasireni mananara azamampanarampu manumesateni tsara fanisazahakatu azaveramba anupa akamutezainare mampaurira manuta akatsiafunareo indro mizanakareo tereo Jeso indro mizanakaimba vunjeo Vavakitsika. Jesô indreto zahay zandrinao te hianatra aminao mitenena aminay mba hazonay fiainana. Amen. Dia hosokafansika ny baibolisika ao amin'ny Jaona 2:15 andiny 5:20. Jaona 2:15 andiny 5:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesô. Hoy Jesô taminy, izao ny fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Dia hoe averintsika vakiana miaraka mafy tsara. Hoy Jesô taminy, izao ny fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Amen. Fantatsika hoe izay mino an Jesô dia hatsangany amin'ny maty rehefa miverina izy. Hatsangany amin'ny maty rehefa miverina izy. Fa tsy izany ihany lazainy Jesô amintsika eto manome fiainana vaovao koa izy raha mbola eto an-tany isika. Manome fiainana vaovao izy raha mbola eto an-tany isika. Fantatry se ve hoe inona tsy? Isa mahafantatra? Fataontsika goûter le izy, biscuit. Efa samy nihinana biscuit daholo ngambisika rehetra. Matsiro sady mampite-hihinana ery. Fa ity biscuit ity tsy tonga dia lasa biscuit tsara tarehy ohatran'ity. Rehefa nafangaro lafarina, ny atody, ny dibera, siramamy, dia nanome paty ohatran'ity. Tsara tarehy ve ity ankizy tanora? Tsy dia tsara sady tsy mampite-hihinana akory. Fa rehefa nivolavolain'ilay mpanao gâteau le izy dia nandrahoiny tao anaty lafaoro, dia nanome biscuit manopofina, mampite-hihinana sy tsara tsiro ery. Dia ohatran'ilay biscuit teo koa isika. Rehefa mbola tsy manaiky an Jesô ho tompo sy ho zoky isika, dia mitovy amin'ilay paty ratsy tarehy teo. Fa rehefa mino an Jesô isika, rehefa avelantsika izy baiko ny fiainantsika, dia amboarina isika. Ohatran'ilay biscuit teo, omeny fiainana vaovao, omeny
fiainana vaovao. Inona moa ny dikan'izany? Tsy hoe tsy hisy problème intsony ny fiainany se fa ampianarin' Jesosy isan'andro se hitombo amin'ny fanahafana azy. Hompanome fifaliana namany se. Homeny fiadanana foana na anaty problème aza. Fa indrindra homeny fanantenana ho any amin'ilay tanàna tsara tarehy efa namboariny ho an'izay mino azy rehefa miverina izy. Manomboka izao ary isaky ny mihinana biscuit se dia tsarovy hoe efa nomeny Jesosy fiainana vaovao tahaka an'ity biscuit izay matsiro sy mampite-hina an'ity rehefa ny volavolaina sy nandrahoana. Ndao hoe iarahantsika mamerina mamaky ilay teny ao amin'ny Jaona 2:20 andiny 5:20 teo. Vakitsika mafy tsara. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Aiza moa no ahitantsika izany teny izany ankizy tanora? Ao amin'ny Jaona 2:20 andiny 5:20. Andeha iarahantsika manao izao vavaka izao rehefa miato dia averinareo mafy tsara ilay tonom-bavaka. Jesosy misaotra fa manome fiainana ho anay ianao. Manaiky anao ho tomponay izahay. Amen. Vidina tomponay iterana erisi tanjakan sayo tompoinay mandrakizay sayo tompoinay Vavakatsika tompoko. Raha eo misaotra anao izay efa nomenao fotoana indray ahafahanay miaino ny hafatra avy aminao. Mitenena aminay araka ny fombanao fa miaino anao izahay.
mangataka aminao izay fanay masonao anampianay izay hamaky ny teny. Ianao koa no ampitianao vavam-panomponao izay mitondra ny hafatra mba tsy hanambara fa tsy izay sitraka ao ireriana izy. Ampianaro izay mpiaino ahaino ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Ka zio ny fonay ho toa afa-toetra tsara ho aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hiaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha araka ny boky Amosa. Amosa 7 ny andininy 11 ka ny hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'izany andro izany dia hatsangako indray ny tranobongony Davida izay efa nenjera, ary ho tapenako ny efa bangao, ary amboariko izay efa ravamina, ka ataoko tahaka ny taloha izy mba hananana izay sisa rehetra amin'ny Edoma sy amin'ny jentilisa rehetra, izay antsoina ao amin'ny anarako ho Jehovah izay manao izany. Indro avy ny andro Jehovah izay hatrara ny mpiasa tany ny mpanjinja, ary ny mpanosiosy voaloboka ahatratra ny mpamafy, ny tendrombohitra hipopotra ranom-boaloboka, ary ny avoana rehetra hiempo. Ary apodiko indray ny Israely avy amin'ny fahababona, dia hanangana ny tanana efa ravy izy ka honinao, ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro divay avy aminy, hanao sakoa izy ka hihinana ny vokatra. Eny, amboleko ao amin'ny tanina izy ka tsy hongotana amin'ny tanina izay nomeko azy intsony izy, ho Jehovah Andriamanitrao. Ho tohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao araka amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona 1:20, andiny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 1:1, andiny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoe Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy: hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy: izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy: eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofiny tamin'ny fahafatesana, mba hatolo no masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy olona sady tafatoetra, ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovanay Paoly ho mpanompo. Amen. Amen.
Mipetraka fiangonana. Vavakisika. Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao ny amin'ny tantarany Jesosy Marta sy Maria. Misaotra anao ny amin'izany ho toetra ny finoany Marta, raha mino izy fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra le ho avy amin'izao tontolo izao. Ndreto izay vahoaka anao mpamonjy eo, misalotra ny anarana hoe kristianina. Meo anay ny teny avy any an-danitra, hitombonay amin'ny fahalalana ny maha-kristianina anay, hanafanay an' Jesosy ka hanananay fo tafatoetra eo am-piandrasana ny fiverenany. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. John 1:10. John 1:10. Ny andininy fa 7:20. John 1:10, andininy fa 7:20, dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany ry havana. Eny tompoko, mino fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ry fiangonanao, manahoana ny finoanao any Kristy? Ataonao ho iza Kristy. Zava-dehibe manko izany ry havana, satria isika hoe kristianina, manana ny anaran'i Kristy, tondra ny anaran'i Kristy. Ary ny fitondrantsika azy hoe manandratra zany anaran'izany, sa manala baraka zany anaran'izany. Raha tsy diso hoe fa nampianariko teto Isotry Fitiavana ty fa tsy maninona sain'ny tompo miaraka manao révision tsika. Ny hoe Kristy dia voaositra, izay ny dikan'izany. Olona voaositra. Ao amin'ny Baiboly misy karazany telo ny olona, ny mpanompon'Andriamanitra voaositra. Voalohany mpaminany, faharoa ny mpisorona, fahatelo mpanjaka. Ary Kristy amin'ny Mesia olom-boaositra azy dia nanatanteraka nyreo asa anankitelo ireo, mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Ary ampatsahivina antsika izany ry havana, satria ianao maha-kristianina anao, dia manao an'ireo asa anankitelo ireo koa amin'ny mampino kristianina anao. Tokony ho hita amin'ny fiainanao zany hoe mampaminany anao zany, mampisorona anao zany, mampanjaka anao zany. Zany ny kristianina mahafantatra ny Kristy ka mandeha mendrika amin'ny fiantsoana hoe kristianina. Mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Tsara momba mitady anina tsotsotro, mora hitadiavana ny fampianarana dia hoe mpaminany ataontsika hoe mpisorona, pia, mpanjaka, pi, pa. Engane isika Isotry Fitiavana ry havana. Ho kristianina, pi, pa. Inona le pa voalohany? Inona le pi? Inona le farany? Zay, vita ny toriteny ry havana. Ndao ary azavaina kely fotsiny. Fa tsy miteny révision manko ty pi, pa ty. Ahoana mpaminany an Jesosy? Faran'izay tsotra ry havana. John 1:20. Donc jerentsika. John 1:20. Ny anaran'i Jesosy, tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Ianao mbola misalasala,
Ianao le miteny zavatra daladala ohatra ny hoe fantatro fa misy zavatra ao ambony eo, misy an'izao ao ambony eo. Tsy fantatro ntsony inona ny ao ambony eo. Andriamanitra ao ambony ao. Jesosy nahita azy teo atratrany ary manambara aminao hoe tena misy ry havana. Zany Andriamanitra izany. Jaona 15:15. Jaona 15:15. Ny anaran'i Jesosy. Jaona 15:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Non seulement Jesosy mampaminany azy miteny hoe tena misy re zao Andriamanitra zao, ary zay ny zavatra nylazainy rehetra dia nylazaiko anareo ary nasaiko ny raketiny fanamasina tao amin'ny Baiboly. Zay le Jesosy mpaminany ry havanao. Mino zany va ianao, mino zany va ianao, mino venao. Zay ny bazy foana fa tena misy Andriamanitra. Dia ahoana indray raha hoe Jesosy mpaminany, dinona le mpapipa, inona le mpavoalohany ho antsika kristiana koa mpaminany. Mpaminany. Ahoana indray mampaminany antsika ry havana? Satria application le mampaminany an Jesosy za kristiana koa mpaminany. Le mpaminany dia tena olona mpanambara ny anarany. Mpanambara ny anarany. Inona dikazany manambara ny anarany zany? Maro ngamba miteny hoe asa 4:12 hoe tsy misy anarana hafa nomena antsika ety ambany lanitra azahoana famonjena. Ok. Fa zao le izy ry havana, zao le izy. Ianao ve manambara ny anaran'i Jesosy? Ianao tanora, miresaka aminareo sampatia, miresaka amin'ny tanora rehetra, manambara amin'ny rehetrarehetra ve ianao fa zandrikelin'i Jesosy ianao ry havanao? Mahafinaritra moa tiana fanantenana avy amin'ny RVM misy dia tena tsy menatra mihitsy mijoro vavolombelona tiana fanantenana antsoina hoe zandrikelin'i Jesosy. Rehefa mijery ianao ve ny tanora namanao dia hoe miavaka tokoa raha aniny satria hoe zandrikelin'i Jesosy ry havanao. Tena anisan'ny mampalahelo ary lazaina anareo amin'ny mazoky amin'ny maray aman-dreny ry tanora malalo. Maro dia maro zany tanora zany manao fanao zao tontolo zao. Na lahy na vavy. Eo amin'ny 4 taona, eo amin'ny 5 taona dia efa manana firaisana ranofa satria zany fanaony rehetrarehetra. Zany fanaony rehetrarehetra. Tsy mpanambara ny anaran'i Jesosy zany ry havana. Tsy mpanambara ny anaran'i Jesosy zany. Ary raha menatra ianao eo amin'ny atrehan'ny namanao, ozy izy Jesosy, zay menatra eo anatrehan'ity génération mpijangajanga sy mpanota ty, ty taranaka mpijangajanga sy mpanota ty, ho menatra azy rehefa ho avy amin'ny voninahitra. Menatra andreo tsy mivavaka roa ianao dia mba manao fanaony koa ianao ry havanao, tsy kristianina mpaminany ianao. Io moa azy ivalaparana. Fa aloha janony io. Zay le hoe papipa, inona le voalohany? Mpaminany. Ok. Inona le faharoa? Mpisorona. Jesosy zany makristy azy izy no mpisorona ary tsy hitany hoe mpisorona fa mpisorona be. Jerentsika ny amin'ny mampisorona azy mampiavaka azy amin'ny mpisorona rehetra dia sady nanao sorona izy no zanak'ondry natao sorona anesorana fahotantsika. Zany ry havana io Kristy io. Ary ny rahany izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana no azahoantsika famelan-keloka. Mpisorona izy. Hébreu 7:21. Hébreu 7:21.
amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy amin'ny fianinana, fa ity tamin'ny fianinana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianina Jehova ka tsy hanenina, ianao a no mpisorona mandrakizay. Jesosy a mpisorona mandrakizay. Efa voalaza teo hoe nandatsaka ny rany a, rany zanak'ondry tsy misy kilema teo amin'ny azo fijaliana. Fa maninona mbola tenenin'ny Hebreo izy hoe mpisorona mandrakizay? Satria izy any an-danitra ry havana amin'izao fotoana zao, eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, mbola manohy izany asa fisoronana zany a, satria maninona izy mifona hoa soanao izy mandram-piverenany a ety an-tany. Misy lafy miroa zany le fisoronana le tety an-tany sy le fifonana ho antsika any an-danitra ry havana, ary fisoronana mandrakizay a izany. Zay majesosy an Jesosy. Dia ozy isika kristia voaositra ho mpisorona. Tsika koa kristianina manana adidy aneo fa mpisorona. Inona raha no ataontsika sorona? Satria mpisorona isika. Romanina 12. Romanina 12 andiny voalohany sy faharoa ry havana. Io a ho an'le kristianina matsiaro teny tsy maintsy a ho mpisorona. Tsy maintsy ho mpisorona ianao amin'ny maha-kristianina anao. Ny anaran'i Jesosy, ko amin'izany a mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo a ho fanatitra velona. Inona no hatolotra? Ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety ataonareo zany. Faharoa, ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Za kristianina mpisorona, atolotro a atao fanatitra ny tenako, ty tenako ty ry havana. Zay le izy. Mbola be loatra ry havana ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahavita amin'ny sakrifie ny tenany, fa tonga aty am-piangonana dia faly ampiterabika. Lehilahy moa manao chemise ana t-shirt fintsifintsy kely ireny, anehoana tsara fa hoe tananao fa za bokona azonareo hoe zany. Vehivavy manao le ana manarana mahasositra be le izy, mahasositra. Nefa manana anjara ety ambony ety, manana anjara ety amin'ny altara ety, atoloro fanatitra io tenanao io e, sakrifie le beauté physique anao. Ary enkaneo ka nana beauté intérieure. Zay le zavatra. Zay. Sakrifie ho an'i Jesosy koa momba ny tenanao. Io confortnao io. Mbola be loatra ry havana ny hoe mahafoy ny asa fanompon'Andriamanitra. Satria hoe ka mitratra fahalainana. Sady fahalainana ara-panany, fahalainana tsotro. Sakrifio io tenanao io e, amin'ny maha-kristianina mpisorona anao. Fanompom-panahy ankasitran'Andriamanitra. Fanompona tsy le manatrakitra ety ihany. Fanompom-panahy amin'ny maha-kristianina mpisorona anao. Sakrifio io momba ny tenanao io ry havana. Zay zany le kristianina mpisorona manolotra ny tenany ho fanatitra velona zany. Mbola tsy mpisorontsika malagasy ry havana. Matoa manjaka ohatran'io kolikoly. Anarany fotsiny maha-kristianina. Fa rehefa tratra mifakapanahany vola, fatatsika zay fahafinaretana oetin'ny vola iny no antenantsika, fatatsika zay laza oetin'ny vola iny. Tsy ny lehilahy ny vola maolona, vola mahalehilahy. Zay le izy ry havana. Famarinana fahatelo farany amin'le papipa, inona moa le fahatelo mpanjaka. Ok. Kristy amma voaositra azy dia voaositra tahaka ny mpanjaka rehetra. Haitsika le Matthieu
20 hoe efa nomena ny fahefana rehetra ety ambonin'ny tany any an-danitra sy ety an-tany azafady fa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany azy ny fahefana rehetra ndao tsika jery kely ny Daniel efa manomana ny 2023 koa tsika Isotry Fitiavana ndao Daniel 4 Daniel 4 le mpanjaka nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ty resahany ty Daniel 4:29 amin'ny anaran'i Jesosy fahoroana avy fahoroana hiala amin'olona ianao ka ho any bibidiny fonenanao ampihinanana ahitra toy ny omby ianao ary fetrandro fito nolanina aminao ambara-pahafantatrao fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany le tapany farany niavo indrindra no maninona no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany meny any tany États-Unis meny any Joe Biden eto Madagasikara io meny any Andry Rajoelina meny izy tiany aveo tsika mandinika hoe nisy alabato tsisy alabato zany teo tsy any le problème fa niavo indrindra araka ny tenin'ny soratra masina ry havana no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona zany io Jesosy Kristy voaositra ho mpanjaka io dia isika koa ama-kristianina antsika dia hoe lazaina koa hoe mpanjaka hafa kely ny maha-kristianina antsika ry havana ama-mpanjaka antsika jerentsika ny Romanina 4 Romanina 4 Romanina 4 ny andininy fa 12 sy ny fa 14 amin'ny anaran'i Jesosy koa azavela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filana 14 fa ny ota tsy hanan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana Romains 6:12 azavela ny ota hanjaka ny tena mpanjaka ry havanao kristianina mpanjaka dia tsy mamela ny ota hanjaka amin'ny tenany hanarahany ny filana zany maha-kristianina anao ry havanao ary misy teny fampanantenana tsika samy mahafantatra ny angotraka zany ady amin'ny fakapana zany ninina fakapana fa nareo izy tsy maninona tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana raha vao ambany lalàna ianao miteny ianao ohatra zao hoe za Jesosy tsy hanao kolikoly intsony tsy maintsy tratra ianao satria le lalàna no miteny ianao hoe tsy mety io kolikoly io tsy maintsy tratra ianao ozy isy paoly ianao tsy ambany lalàna fenao ambany fahasoavan'Andriamanitra ianao le hoe nidioviny tamin'ny rany no amarininy eo ambany fahasoavana ianao ary ny fahasoavana iny manome anao hery hiatrena sy andresena ny fakapana ry havanao eo anatrehan'ny fakapana eo anatrehan'ny ady mangotraka tsy maintsy atrehanao ry havana mba ho tena hoe kristianina mpanjaka ianao menara mivavaka hoe Jesosy misotranao tokoa ny amin'ny teninao ny amin'ny nanafahanao ahy tamin'ny fahatoran'ny fahotako sy ny fahazaran ratsy rehetra fa aseho ia fa tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavanao dia tena ho mpandresy mandrakariva aho ndao araha verintsika le kristianina maninona inona le voalohany inona le faharoa inona le fahatelo
inona le voalohany ahoana mampaminany antsika manambarany inona ny anarany Jesosy amin'ny fomba fiainantsika. Ndao averina hoe inona mampaminany antsika manambara ny anaran'i Jesosy amin'ny fomba fiainantsika. Inona indray le hoe kristianina mpisorona, inona nataony fanatitra, inona nataony sorona ny tenany. Okay? Inona indray le kristianina mpanjaka, Romanina 6:12 ahoana? Tsy mamela ny ota hanjaka amin'ny tenany anarany filany. Fahasoavan'Andriamanitra ry havana hampandehantsika menakavy ho tena kristianina pa. Amen. dia hiaraka iombavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra ry anay, enonay ny feonao ary menatra izahay Andriamanitra, fa izahay tsy mba saza ny joro anambara ny anaranao. Menatra mijoro ny hoe ho kristianina. Ay toetranao le Jesosy dia irianao mba hanananay, ifonana zany Tompo, ifonany. Dia indrindra ihany koa Tompo, tsy mba manao ny tenanay ho fanatitra velo eo anatrehanao izay Andriamanitra, fa misy fotoana tena hoe avelanay ihany koa Tompo, anjaka amin'ny tenanay ny vota, anjaka eo amin'ny fiainanay ny fitondran-tena izay tsy mendrika anao, ao ny fitafiana, ny endrika ivelany tianay songadina mandrakariva, fatra indray le toetra ao anatinay tsy mba volavolainay ho tsara akory. Dia matetika ihany koa izay Andriamanitra tratra ny fahalainana ara-panahy. Raha eo mangataka ny famindraponao izay mba hanadionay tsy fahamarinanay, dia mba ianao ihany koa ny favaka mangina izay asandratry ny tsirairay avy ankehitriny, ny fifonanay. Mino izay Jesosy fa miaino ianao, ary araka ny teninao teo dia mpisorona mandrakizay aminay ianao. Hatramin'izao fotoana izao dia mbola mifona anay ianao Andriamanitra, mifona ho anay ianao amin'ny tsy fahamarinana izay vitanay, amin'ny zavatra izay tsy nentina ataonay teo amin'ny fiainana. Misaotra mba raisy ny fofonanay koa Tompo, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Olera,
havana ho antsika izay ny anaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo aminao satria nino anatra ianao ka ny anatry tena teo anatrehako izao efa niaino. Niaiky ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina izao Andriamanitra ao ka mamela ny fahotanao sy manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aza matahotra ianao, efa nanavitra anao aho, efa niantsina anaranao aho, ay ianao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Miterany anarany. Antsika izay voavela heloka dia andeha ambarantsika ampahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no navim-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Dia ry havana mbola hiaraka iombavaka isika. Raha inay izay ny an-danitra, misaotra fa nanory lalana anay ianao nampafantatra anay indray fa tokony ho mpanambara ny anaranao mandrakariva izay eo amin'ny sehatra izay nametrahanao anay tsirairay avy. Avy aloha izay Tompo mba tena hoe ho mpamina aminy tokoa eo amin'ny fiarahamonina, esorony tahotra, esorony nienatra Tompo fa avy aloha izay ahijoro, ahihosahy fa zany tokoa natao hoe kristianina ary kristianina mahatoky andravany karazana kolikoly rehetra Andriamanitra, andravany zavatra rehetra izay tsy sitraponao Tompo fa aoka ny fanahinao masina hirehitra lalandava ao anatinay ary ampio izahay Andriamanitra ay anolotra ny tenanay mandrakariva ho fanatitra velona eo anatrehanao. Anjakao ny tenanay Andriamanitra, aza vela Tompo, anjaka aminay zany ody zany. Fa araka ny fanekem-pinoana izay notonononay teo dia ny finoanay anao Jesosy Kristy Tompo nentinay mandresy ny herin'ny fahotana, nandresy izao tontolo izao. Isaorana ihany koa ry Jesosy Kristy Tomponay ny fijoroan'ny sampana sampaty eto amin'ny ivon'ny sahany Fjkm ary indrindra ihany koa eto amin'ny fitandremana izay ifafahanay ankehitriny. Andriamanitra, ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fibeazana ny ankizy sy ny tanora izy ireo, aoka ny fanahinao masina Tompo ny tena n'olo-tsaina no mbomba ny mpiandraikitra tsirairay avy ary tena mola volany ankizy ho tena hoe kristianina mpampipa araka ny toriteny izay tena hoe voarahana teo. Ampio izy ireo Tompo amin'izay zavatra rehetra ilainy ary tena ahijoro tokoa ho kristianina mahatoky ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Izay izay tonga eto
manana ny ady atrehanay, manana ny etaetanay fafantatray fa Andriamanitra izay tsy mifona eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny ianao, fa indro koa ianao Andriamanitra mitondra ny vavakay ho amin'ny Andriamanitra iray, ka indro izay Andriamanitra ianao ny vavaka mangina izay asandratray tsirairay avy. Isaoranay sady ry Andriamanitra, Jesosy Kristy tomponay, mpanalalanay, ny valim-bavaka izay omenao anay tsirairay avy. Ny vavaka izay nasandratray dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy, ary sitraka indrindra mampiombona izany amin'ilay vavaka izay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ny tia tantaky ny an-danitra. Omenay ny anasazo anay ary mamelany elikay araka namelany izy milika taminay, azo mitondra anay ny fakapanana, fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterao ny fanomponao. Timoty 2:4 ny 5 tapany ty. Izany ten'Andriamanitra izany indray no hitondro tsotra iana mpanazava stily eto Madagasikara. Mandritra ity tao ampiasana araka amin'ny 24 420 ity. Ary izany ihany koa no entinay ara-bananareo nahatratra izao alahady izao. Alahady natokany Fjkm hitondrana ambavaka ny sampaty manerana ny sahany Fjkm ity anio ity. Inona avy no atao anatin'ny sampana? Ny sampana dia mandray anjara amin'ny famolavolana sy fampivelarana ny maha olona feno, izany hoe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy ary ara-petsepo ho tonga vo na vavolombelon'i Jesosy Kristy, olom-pirenena vanina, andron'ny fianakaviana, ny beazina ao aminy. Ny mpikambana beazina dia zazavavy sy zazalahy, enina hatramin'ny 5 taona. Ny sampana dia mandray anjara tanteraka amin'ny hetsika ataon'ny fiangonana, ohatra ny sasakalan'ny Krismasy, bazary fitiavana, herinandro masana, herinandro fanahy masana, fisintonan'ny sampana sy fiangonana. Ny sampana koa dia manatrika sy mandray anjara ihany koa amin'ny hetsika rehetra karakarain'ny faritany sy ny foibe mpanazava stily eto Madagasikara, toy ny fanokafana nasionaly, ny herinandro mpanazava stily. Ny fivoriana dia isaky ny asabotsy hariva amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany eto am-piangonana. Fa ho fanohizana ny asa fanabeazana sy hikoloana ireo zanantsika ireo dia misy ny lasin-tselatra izay atao isa-3 volana, izay toerana tsy miala lavitra an'Antananarivo, ary misy ny lasy lehibe isaky ny volana Aogositra ho famaranana ny taom-panabeazana iray. Tsy manavaka ny sampaty fa mandray izay rehetra maniry hiditra natevin-darana ny sampana, izay na hiditra ho mpanohana, na hiditra ho mpanabe, na koa hiditra ho isan'ny beazana. Tongava fa mandray any Sehan-tanandroa izahay sy Jesosy zoky be fity tanana vy. Miarahaba manokana anareo sampaty amin'izao marain'izao. Perikiopo amin'ny Kolosianina 1 no iarabana anareo. Kolosianina 1 ny 2 fahavakiana ny 21-22 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no ny fanaovan-dratsy no efa nampiavany ankehitriny tao amin'ny tena nofiny tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany. Mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany. Firariana ho anareo sandry zanaka sampaty
dia ho raisinareo ho teny fampanantenana manokana ho anareo io programan'Andriamanitra ho anareo io hoe amin'ny fiavian' Jesosy dia ho manin'Andriamanitra ianareo ka atolony ho tsy manantsiny amam-pondro eo anatrehan'i Jesosy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiverenana. Rarosoa ry zanaka malala. Momba le be zany tsy misy larobia fa akambana laka misy daholy ny be amin'ny herinandro ary dia araka le teny teo amin'ny filazandraha raha teo manasa antsika mpandray ny fanasan'ny tompo manasa antsika dekona sy mpihevrara anatrika ny fiheveran-draharaha sy ny akatoko ny mpandray amin'ny sabotsy ho avy zao. Amen. Tsy fitsimbihinana ny sekoly dia avy etrany tsika dia andray tsodrano amarana zao fotoana zao hitsangasika andray tsodrano. Ho tanteraka aminareo anie ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana vavaka manginsika tapon'ny hevitra tena ho kristianina pa ianao. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.